Anisany adiko ato amin'ny fanoherana isiteny randrianasolony aiko saingy ady iraisanay i Andry Rajoelina amin'ny fomba fitantanana tsy mety hoy député fidèle. Manaja ny fitsipika napetraky ny Marc Ravalomanana anefa izy raha tsy hanala any siteny tsy ho firaisankina ity filohany tiako i Madagasikara ity. Efa nifampiresaka ihany koa izy mianaka ireo ary misy tsiambaratelo izay nazavainy filoha Tima taminy. Namerina ny fandaharana miara-manonja moa ny tenany saingy nilaza mazava fa tsy mila any siteny randrianasolony aiko i député fidèle Razana Pierre. Niteraka ady hevitra sy fanehoan-kevitra be dia be moa io teny izay nataony député fidèle io, ao moa ireo mpankafy any siteny sy ireo mpomba any siteny avy any Toliara ka tafintohina nohony io fanehoan-kevitra izay nataony io ka raikitra arak'izany ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambanjotra Antserasera. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abone alohan'ny sainatsika ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny tena herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary toboky lahy, ndao ary toboky vavy. Mpanapaka jiro sy rano no samborina fa ireo no mampirisika ny olona hihetsika hoy Paulbert Rosy Rahasimanana. Handraisana fepetra avy hatrany ireo mikorontana sy mandoro kodiarana, toy izany koa ireo mpandrangitra sy mampirisika olona hikorontana ato amin'ny tambanjotra Antserasera. Io no fanambarana nataony prefeny Antananarivo raha fintinina ny dinikevitra tapaka OMC nandritra ny fivoriana no tanterahana ny andron'ny zoma 4 Novambra 2024. Maro ny olona naneho ny heviny manoloana io fanapahan-kevitra io ka anisan'izany député teo aloha tsy iza moa izany fa Paulbert Rosy Rahasimanana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany: tonga dia izay manapipika sy manapaka jiro na rano no samborina ranga fa ohatrany ireo ani no mampirisika olona hivoaka alina sa hoe koma, hoy Paulbert Rosy Rahasimanana, ilay député teo aloha voafity tao amin'ny boriboritany fa efatra. Hiresaka mikasika Jesosy mamonjy indray isika rehefa voalazantsika ny mikasika aniny solombavam-bahoaka teo aloha iny. Olona 5 no naratra ary pasterany iray tamin'ireo vakiloha tamin'ilay disadisa nisy teo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy tany Ambohitrolo-Mahitsy. Raha ny fantatra dia nisy pastera iray niaraka tamin'ny olona ray sprinter avy any Antananarivo no tonga tao amin'ny Jesosy mamonjy Ambohitrolo-Mahitsy nitondra taratasy hanalana ilay pastera amperinasa ka hisolony io pastera avy any Antananarivo io. Tsy nanaiky izany ireo mpintao antoerana ka io no nitarika korontana sy ady teo amin'ny lahy sy vavy mihitsy. Fa ny zavatra magaga amin'ny ity resaka Jesosy mamonjy ity dia tsy mba tonga mihitsy Jesosy mamonjy ka hampilamina ny disadisa sy hampilamina ny korontana. Aiza ihany izany Jesosy mamonjy izany, koa dia be dia be ny olona miandra ny famonjeny izany Jesosy izany. Zay moa ny mikasika aniny fiangonana Jesosy mamonjy iny sy ny korontana ary disadisa izay niseho tany. Fandeha ary isika hiresaka ny hafatra izay nambarany sy teny randrianasolony aiko miantefa amin'ireo fanjakana. Tsy mbola nisy niaina crise ara-tsosialy toy izao ny vahoaka malagasy. Izany moa ny hafatra izay nomeny. Ny tsy fahaizan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny tantana ny firenena no mahatonga izao olana marobe izao raha ny nambarany hatrany. Voakasika manokana amin'izany ny olana jiro sy rano, ny fahasimban-dalana ary ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy manambola ny fanjakana hoy izy raha nanao tatitra mikasika ny fihaonany tamin'ny minisitra 5 teny amin'ny anterimeram-pirenena ny andron'ny alakamisy lasa teo. Izany moa ny hafatrafatra sy ny tatitra izay nambarany ity lehibe ny mpanoritra ity, koa dia zarainay amin'ireo rehetra izay liana amin'ny zavatra mandalo sy izay lia mbaovao ihany koa. Mahazo vava momba ny filoham-pirenenan'i Madagasikara izay isika tsara ny mampahafantatra fa manome fotoana atsika Piraitany Razana aminy moa Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ny alahady izao. Hitafa amintsika mivantana momba ny toe-draram-pirenena ankehitriny izy ary amin'ny 7 ora alina ao amin'ny TVM ny fotoana hiarahana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Be dia be moa ny olona miandry ity fihaonana ity, be dia be koa ny olona tia heno ny feon'ny filoha
ny Republikan'i Madagasikara koa dia alahady amin'ny 8 ora alina ao amin'ny TVM ny fotoanantsika miaraka amin'ny filoham-pirenena. Zay moa ny tsara ho fantatra mikasika aniny filoham-pirenena iny ndeha resika hiresaka kely ity ministera de la pêche et de l'économie blé ity na hoe ministera ny jono sy ny toe-karena manga komina fiadanana distrikany Fandrina faritra Amoromania. Metana anjara toerana lehibe amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny trondro noho izy sakafo ara-pahasalamana feno. Niona tamin'ny vahoaka ny fiadanana i Andriamatoa ministry ny jono sy ny toe-karena manga na hoe ministera de la pêche et de l'économie blé tsy iza moa izany fa mahatanty tsy manao raty Paubert. 8 novambra 2024 lasa teo izy ireo no niona. Ny fampitafa mivantana tamin'izy ireo ary nanamafy ny fanentanana ireo olona hisehatra amin'ny fiompina ny trondro ny zava-dehibe sy ny tombony azo avy amin'ny fiompina sy ny fihinanana azy. Nanotrona azy teny antoerana ny solombavam-bahoaka voafidy tao antoerana sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Ary tonga maro ihany koa ireo vahoaka nampiseho ny fahavinonany hisehatra amin'ny ity seha-piariana ity. No hamafisiny ity Andriamatoa ministra ity ihany koa fa loharan'mbola hanova ny fiainany tsirairay ny sehatry ny fiompina ny trondro izay miteraka ny fampandrosoana eo amin'ny toerana iray. Izany moa ny fionana izay nataon'ny ministry ny jono sy ny toe-karena manga Andriamatoa mahatanty tsy manao ratsy Paubert tany amin'ny komina fiadanana distrikany Fandrina faritra Amoromania. Koa satria azontsika vavany mikasika aniny ministry ny jono sy ny toe-karena manga iny ndeha resika hilazany mikasika ny Harilala Ramanantsoa. Niona tamin'ny solotena ampitantanana ny tsena ao Antananarivo i Harilala Ramanantsoa. Nazava ny resaka izay nataony. Tsy ho voalamina ny tanànantsika raha tsy misy fahitsina, fandaminana ary fandraisana andraikitra. Tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy ny komina urbaine Antananarivo raha tsy voaloha ara-dalàna ny hetra. Izany no ahafahan'ny komina urbaine manatanteraka ny andraikiny toy ny fanadiovana, fanamboarana ary ny fampandrosoana izay tena ilainy tsirairay. Ireo ihany no lalana handrosoana hoy Harilala Ramanantsoa. Anisany teny sy hafatra ihany koa izay nambarany ity Harilala Ramanantsoa ity dia ny hoe tsy azo leferina intsony ny kolikoly sy ny fomba fanao tsy ara-dalàna. Raha korontana no apetraka atsika dia korontana lehibe kokoa no anjarany taranantsika. Iarivo iraisana, iarivo iavanana, iarivo iadanana hoy Harilala Ramanantsoa raha nanao izany tafatafa sy fanehoan-kevitra izany. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahajena ry raha lasy ranabavy malala fa hametra veloma izahay. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy fa manasanao foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato tsy ankijanona sy tsy ankiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka veloma vetivety ihany re fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Gaby oye tsao tsao veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.